Sehatra ny fambolena indray kosa ary tombony ho an'ny tantsapamboly ny fampiasana masomboly voafantina kanefa vitsy ny mampiasa azy ity raha ho an'ny tantsa izay mamboly vary no asiteny ezahana nefa ho an'ny tompona andraikitra ny ampitombo izay fampiasana ny masomboly voafantina izay niarany kondo ireo mpiantsehatra rehetra ao amin'izany tetsy amin'ny Kriaganansana anafahan'izy ireo nijery ny fomba atao ampiakarana io salana izay. Tsy mbola marisika amin'ny fampiasana masomboly voafantina ny tantsa malagasy raha ny Sepiarina Vary manokana mbola ny 900 tantsa no mampiasa masomboly voafantina araka ny tatitra avy amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana natao indrindra hikarohana ny PAC entina naparitahana ny fampiasana ny masomboly voafantina ny atrikasa mandritra ny 3 andro tonsaina any amin'ny Kriaganansana. Atrikasa momba ny masomboly vary afahantsika mandrefy andreo vitatsika lafo ny fikarohana indrindra ny lafo ny fampiarana ny fikarohana eny an-tsaha zay ngamba mampahintsy an'ilay izy ary eo ny tena lehibe hoe maninona isika mbola eo amin'ny 900 eo ihany ny fampiasantsika ireo vokatra ireo fikarohana izay hitatsika eo amin'ny lafo resaka masomboly nefa fantatritsika fa ny fiezahana amin'ny masomboly voafantina io masomboly voasedra io dia efa mety ampitombo 30-35% ny tahampamokarantsika voanjarantsika zany miezaka amin'ilay izy efa vita io fikarohana io antsaraina io satria miovaova ny toetrandro tsy maintsy mitovy foana fikarohana fa mipitany amin'ny fampiasana azy zay tena zava-dehibe. Ireo mpisehatra rehetra ao anatin'ny Sepiarina Vary, ny tantsa, ny mpikaroka, ny teknisiana ary ny mpiara-miombonantoka ara teknika sy arabola no mandray anjara ao anatin'ity atrikasa nasionaly mikasika ny masomboly ity, atrikasa izay tsy farana raha tsy ny zoma 13 Septambra izao.